eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany kosa na dia voavary ny olana mikasika ny herinaratra dia misy kosa nefa ny fahatapahan-drano izay mbola sedray ny faritra maromaro ary isy ihany koa ny fahatapahana goavana ho an'ny rahampitso antony ho fanatsarana hatrany ny kalitao famatsinan-drano izay entiny orinasa JIRAMA izay. Mbola maro ireo faritra izay misedra olana amin'ny fahatapahan-drano, mimenomenona mafy ireo mponina. Antony vokatry ny délestage izay nisy nandritra ny 3 andro tamin'ny farany herinandro lasa teo ka dia maro ireo faritra any amin'ny sisiny manodidina no mbola tsy mahazo ny rano ankehitriny. Misy ny teny hoe tapaka ny rano amin'ny faritra lavidavitra ny Antananarivo. Ny antony ny rahantsika nalala zany fa nisy le délestage tamin'ny nanomboka Zoma sy ny farana Alahadiny. Iny zany raha vao tapaka ohatran'ny hoe ny jiro, tapaka ohatran'ny hoe elaela zany, maritra. Tamin'iny manko zao mifaritra sasany misy adiny 3, adiny 2 arakarany zany. Dia raha vao misy tapaka maritra ohatr'izay dia hita any amin'ny famatsiana rano zay satria ny antony dia zao misy amin'ny faritra zany misy ny antsoina hoe surpresseur. Dia io surpresseur io mandeha amina herinaratra. Dia rehefa maty ny jiro dia mijanona ilay izy. Dia ny surpresseur zany tsy mampiakatra rano na tsy mibendrano intsony fa rehefa dia ny ambon-drano anaty tsy mibendrano sisa no ampiasain'ny olona. Dia rehefa tapy izay dia le surpresseur mbola tsy mandeha satria lava loatra le fahatapahany. Le fahatapahan-jiro misy an'ilay délestage 3 andro iny. Dia rehefa avy eo amin'izay verina le jiro dia manomboka mameno sy mibendrano amin'izay le surpresseur. Ny zavatra amin'izay nefa vao mandeha le rano dia mampiasa rano ny olona. Dia ela be le voafely le sy mibendrano. Dia vokatr'izay zany ela be le sy mibendrano voa. Dia ny olona mazana hoe ny any amin'ny lavidavitra n'ilay sy mibendrano zany dia somary maharitra andro ohatran'ny hoe andro 3 andro zay vao mahazo rano. Ho fanavaozana ny kalitao amin'ny famatsiana rano kosa dia maro ireo faritra eto Antananarivo no tsy hanana rano raha ampitso manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina. Misy fahatapahan-drano tokoa rahampitso alakamisy manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora alina. Faritra maro eto Antananarivo zany no tratran'izay fahatapahan'izay. Raha tsy hiteny fotsiny hoe manomboka aty Amandroseza, iny Kadindratombo, Fenomanana, Mazorivo, tonga ny Tanjombato iny, ny Hazoberavina, Kadilalapotsy, tonga ny Akaraobato dia Valala, ny Masina iny, ny hôpitaly Soavinandriana, Ampasapity iny, Manjakaray, Ambodivony, tonga hatrany Anjononibe, Ankadikely, Ilafy. Any zany le toerana ny anton'izy io dia misy asa fanatsarana zany no ataon'ny JIRAMA. Zany hoe ametsaka fitaovana zany ny JIRAMA anatsarana ny tosika ny rano amin'ireo faritra ireo. Dia misy fitaovana apetraka ao Amandroseza sy faritra telo zany ny ametsahana ireo fitaovana ireo eto Antananarivo.